Alahady 20 Jolay taona 2020. Alahady fafito manaraka ny Trinité izay natokany fiangonana hitondranam-bavaka ny toeram-panomanana mpitandrana sy ny toeram-panomanana mpampianatra eo anivon'ny sany FJKM. Alahady ny koral mitambatra ihany koa eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ibanjinantsika aloha hevitra manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Ry havana, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ako hitsangana ny fiangonana andeha isika hisaotra sy iderin'Andriamanitra. Salamo fa 9 andin'ny fahavalo hatramin'ny 12 eo rahantsika midera azy ary ho toisana amin'ny hira fafito ao amin'ny fiarana fanampiny izany tsy hainay ny angina. Rehefa miara-mahita ny salamontsika dia ideran'ny Tompo manao hoe misaoran'Andriamanitsika ary firenena ary asan-drato ny feo fiderana azy izay mitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozozo. Fa efa nizahan-toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny meny, efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra Tomponay io, rainay noho Jesosy Kristy Tompo ianao. Reto zahay tafahombana eto anatrianao manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao ho fisaorana sy fiderananao. Ny amin'ny zavatra rehetra izay avelanao iseho eo amin'ny fiainanay.
Misaotra indrindra ny amin'ny fanatrehanao izay mivory amin'ny anaranao. Miombon'izay ray eo ankehitriny, manaja anao noho ny amin'ny fahalebiazan'ny herinao. Atolotra ianao ny saotra sy ny haja ary ny voninahitra ho mandrakizay. Fa ny famonjenanay dia avy aminao ilay Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany. Raisoa ray eo ny fanorotenanay ao anatin'izao fanompoana masina izao, ary mba enoy ny vavaka izay asandratra io fankalazana ny anaranao. Ameno anay tsiraray avany ny fanaino masina, atsiarovanay ho tafaray marina aminao Andriamanitra ay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ataontsika ny hira 317 ho fangatahana ny fanahy masina, fanahy mpanazava sy mpanadio ny fo. Ivavaka isika ry havana. Ny teninao no vatsinay Tompo, satria sakafo mamelona anay izany. Mangataka izay, aoka ny fanahy masina anokatra ny fosin'ny fanahinay, ary hitarika anay ho tonga mpiain'ny mpangatoa. Ambiny ny mpamaky sy ny mpitondra ny hafatra, ta io ny teny izay ampita Tompo hitondra aina vaovao anay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Amaky sy hain'ny soratra masina isika, izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Samuela faharoa toko fahafito, andinin'ny fahafito amby folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Samuela faharoa toko fahafito, andinin'ny fahafito amby folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ao amin'ny fanekena vaovao, Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ary ao amin'ny Timoty faharoa, toko faharoa, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Timoty faharoa, toko faharoa, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia ho vakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazaina tana tamin'i Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe: zinona moa aho Jehova Tompo, ary zinona ny mpianakaviko no novombininao ambaraka ankehitriny aho, ary mbola ataonao ho zavatra kely ihany aza izany Jehova Tompo. Fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola ao any aoriana aza. Ary zany dia fanao ny olona Jehova Tompo, ka inona intsony no lazain'i Davida aminao? Fa ianao Jehova Tompo no mahalala ny mpanomponao. No ny teniny ao sy araka ny sitraponao no nanaovana io zavatra lehibe rehetra io, ampahalalanao ny mpanomponao. Koa amin'izany dia lehibe ianao Jehova Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao arak'izay rehetra reny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra avotana ho olony sy anaovany anarana ho azy, ary anaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-matahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao, izay navotanao ho anao tamin'ny firenena Egipta sy ny andriamaniny. Dia nampitoerinao ny Israely olonao ho olonao mandrakizay, ary ianao Jehova no efa tonga andriamaniny.
Ary nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifony Galilia izy. Ary raha nialana keny tany eto Jesoa dia nifanena taminy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia. Ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetatra ao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesoa izy dia niantso mafy sady niankohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe, moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra? Masina ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidi ny fanahy maloto hivoaka tamin'ny rahalehilahy, fa efa nahazo azy ela izany. Ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy. Nefa notapahiny ny fatorana ka dia nentiny demonia niriotra nakany an'hevitra izy. Ary Jesoa nanontany azy ka nanao hoe, iza moa no anaranao? Dia hoy izy, Legiona, fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy andidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nonoa. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny an-tendrombohitra. Ary ny demonia nifona taminy mba avelany hiditra ao anatiny, dia nikeny. Ary ny demonia rehefa nivoaka tamin'ny rahalehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana hoany amin'ny farihy ka dia maty tany. Ary no nihitany mpiandry izany natao izany dia nandrotra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba izay izany natao izany, ary tonga tany amin'ny Jesoa izy dia nahita ny rahalehilahy izay efa nivoahan'ny demonia. Fa indrio izy nipetraka teo anilany tongotry Jesoa, nitafy lamba sady ary saina. Dia raiky tahotra ireo, ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tany Gerasena manodidina dia nangataka an' Jesoa hiala aminy, satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesoa niondrana tsambo kely ka niverina. Ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy. Nefa nampidiny Jesoa izy ka nataony hoe, mody any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesoa taminy. Koa ianao anaka, dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehana vavolombelona maro dia atondroin'ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany kosa. Miaritra ny mafiamiko ianao tahaka amin'ny miaramila tsara ny Kristy Jesoa. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha an'izao fiainana izao, mba hafaly izay efa nifidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroina satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra. Dinio izay laizaiko fa omen'ny tompo fahazavantsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesoa Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia lafy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba azahoan'izy ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'ny Kristy Jesoa mba mivoninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika, izy kosa andahantsika. Fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola mahatoky ihany izy, fa tsy mahazo mandany tenany. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana anonira 1:100 ho fihetsehanatsika ny afatry ny tompo. Fanahy io mba raisonao.
Mipetraka amin'ny fiangonana. Fahavaka isika ry havana. Ray malalo, midera anao zay mankalaza anao noho ny fitiavanao anay ary mankasitraka anao zay noho ny famindramponao aminay fa ny fahasoavanao matoy izao anay amin'izao marain'izao, ary mandinika izahay ny afatra anirahanao anay dia ny anambara ny fahafahana ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo ny amin'izany iraka tsy manam-paharoa zany fa ny angatanay aminao. Ta io zay mba ho hita olona tena afaka ao aminao aloha Jesosy, afaka amin'ny fatoranay rehetra, afaka amin'izay mangeja anay rehetra, anka afaka hitory ny hatsaran'izany fanafahana ao aminao zany. Ary marina ny teninao hoe rehefa ianao no manafaka dia manafaka tanteraka ianao. Ta io ny teny eto ho toy ny fitaratra andinian'ny rehetrarehetra teny ta io ny teny hitondra vokatra fibebahana Tompo malalo. Ianao kosa mindra fo, ianao amela heloka, ianao hanovany tsirairay. Zany ho vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lioka 9. Zay no perikopa akantsika afatra anio ry havana. Ny loha hevitra diniantsika dia hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Ry havana, misy fahavalo tena mampahory antsika mpino nefa indraindray tsy fantatsika, dia ny demonia zany. Ary zany no isarian'ny fanamasina ny saintsika amin'izao alahady farany izao hoe enao ve efa afaka tamin'ny demonia, efa afaka tamin'ny demonia. Ny demonia ry havana dia lazain'ny jiosy, etson'ny jiosy ireo andriamanitry ny jentilisa. Petera miantso ny demonia hoe anjely nanota. Paoly kosa dia mampitovy azy amin'ny sampy. Hoy izy hoe ianareo zay manao fanatitra ho an'ny sampy any amin'ireny tempolin'ny sampy ireny dia tsy iza fa ny demonia no anateranao sampy. Zany hoe ireo olona zay mankeny amin'ireny hoe doany sy ny toerana fanompontsampy isan-karazany ry havana, manao fanatitra ho an'ny sampy dia ozy izy Paoly hoe manao fanatitra ho an'ny demonia ianao ry havana. Ary te hanafaka anao amin'izany Tompo. Rehefa miteny teny am-piandohana efa afaka amin'ny asan'ny demonia ve ianao, zany isan'le asa fanandevozana tiany Tompo hanafana antsika ry havanao. Inona ny fahamarinana voalohany ambaran'ity texte ty ry havana? Fahamarinana voalohany dia hoe personne ny demonia.
zay ny fahamarinana voalohany. Tonga any amin'ny tanin'ny Gerasena Jesosy de fanena amin'ny lehilahy anankiray manana démonie. Jereo tsara ravany le lehilahy no manana démonie fa tsy le démonie ny hoe manana an'le lehilahy. Raha lazaina amin'ny teny frantsay hoe ao amin'ny soratra masina ry havana, tsy marina le filazana hoe misy olona possédé na le hoe possession démoniaque. Zavatra lazain'ny soratra masina, ny testamenta vaovao, de hoe misy olona amin'ny teny grika na teny frantsay moa izy de hoe démonisé. Zay ny tena marina. Démonisé zany hoe misy démonie lasa tafiditra ao aminy ao de manan-kery aminy, mi-influencer azy. Fa izy tsy possédé. Misy kristianina mety démonisé ry havana, fa le kristianina efa vidiany Jesosy amin'ny rano de any Jesosy izy, zany tsy miova zany. Le kristianina efa any fanahy masina tsy miova zany. Fa noho ny anton-javatra sasany eo amin'ny fiainany de misy démonia mety tafiditra ao midémoniser azy manan-kery aminy tahaka an'ity lehilahy eto amin'ny tany Gerasena ity. De miditra ao izy fanlazaintsika hoe personne. Amma personne azy ry havana de afaka miteny izy. Zay no hitantsika eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Mahita an' Jesosy le démonie de hoe mionkohako eo anatrehany de miteny miteny amin'ny feo mahery, moa mifaninona akory zasy ianao ry Jesosy, zanak'Andriamanitra avo indrindra. Miteny le démonie satria personne. Aorinao izy mifona mangataka, miteny izy satria personne ry havana. Ary satria izy personne de eto izy miteny amin'ny feo mahery, mody midery fa vo izy matahotra izy satria personne. Le démonie ry havana de mahafantatra tsara momba an' Jesosy. Moa mifaninona akory zasy ianao ry Jesosy, zanak'Andriamanitra avo indrindra. Fantany tsara momba an' Jesosy ry havana. Fa ny mampalahelo de zao, tsy mampiova ny fiainana zany, fa le asa fampahoriana efa kasaina no tohizana ato amin'ity lehilahy ty. Ary ohatran'ny olona sasany any ange zany ry havana. Fantany tsara ny fiantsoana an' Jesosy hoe zanak'Andriamanitra, hay ny manampy hoe zanak'Andriamanitra avo indrindra, fa tsy manova ininona ao amin'ny fiainan'le olona zany. Le olona miteny zany, mandalina zany izy amin'ny katekisma, fa tsy manova ny fiainany zany. Fa le démonie zany niditra tao amin'le lehilahy, midémoniser azy, manan-kery aminy. Inona ny zavatra nataony? Tantarain'ny soratra masina eo hoe nandroaka azy ivelan'ny tanàna. Ary le démonie io zany manan-kery ao aminy de hoe lasa mampitanjaka azy, efa tsy mitafy lamba ntsony, tsy comportement normal zany, fa le herin'le démonie miasa ao aminy. Ary ny herin'le démonie miasa ao aminy iny ry havana no nitaona azy ho eny am-pasana, ho eny akaiky ny fasana, hitoetra eny am-pasana, lozana ny ankonana, lozana fiarahamonina any am-pasana izy. Zany ny asan'le démonie ry havana. Maheno izy satria personne, manatsofina izy. De tenen'i Jesosy amin'ny andiny fahatelopolo hoe iza moa ny anaranao? De ozy izy hoe legiona, fa démonie maro nefa niditra tao anatiny. Legiona. Mpandinika de milaza fa hoe zany hoe legiona zany raha teo amin'ny romanina ny atao hoe legiona romanina, andihana miaramila misa 6,900 plus 20 mpitaingina soavaly. Zany le legiona niditra tato amin'ity lehilahy ty ry havanao. Ary izy miditra
dia efa fantany tsara hoe araka Jesosy ny momba azy ary dia natahotra izy dia ozy izy 9:30 hoe fona taminy izy ny fona tamin'i Jesosy reto demony reto mba tsy hakany amin'ny lavaka tsy hita nono satria ny apokalipsy dia milaza hoe any amin'ny lavaka tsy hita nono no iafaran'ny demony mandrakizay aza le fany aloha izay mifony izy miteny frantsay hoe supplier izy dia nekeny Jesosy ry havana le fifonan'le demony tsy nalefany tany amin'ny lavaka tsy hita-nono izy fa navelany nakao amin'le andia-kisoa maro moa ny fanazavana hoe maninona ny hoe navelan'i Jesosy any amin'le andia-kisoa izy fa tamin'izany andro zany amin'le fotoanan'le perikopa zany hoe kisoa zany dia lazaina hoe biby maloto ary biby tena veta teo masony jiosy ary dia hoe anamafisana fa hoe tsy tokony hikasika kisoa na andrarà kisoa dia navelan'i Jesosy le legiona hifindra ao amin'le kisoa ry havana dia inona ny zavatra nitranga lasa nivarina tany anaty rano le kisoa ry havana io persona io mila mitandrintsika fa tsy hita maso io fa mafanahy mapersona azy izy tsy maintsy mitady olona na biby hitoerana fa maninona izy mitady olona na biby hitoerana tady olona na biby izy hitoerana anatanterahana ny faratsiana ary reo ota rehetra misoratra masinareo saika hoe fikarin'ny fanaratsy fikarin'ny demony dia makao amin'le olona izy manakery amin'le olona izy manatanteraka an'izany toetra ratsiny izany tsy maintsy mitady olona hitoerana izy zany hoe rano zay ny teny hoe ranoroahana tato amin'ity lehilahy ty izy dia nitalao tamin'i Jesosy aloha zay ao amin'le kisoa fa jereo tsara le kisoa ny tratrevatreva tany amin'ny antsana fa maninona le kisoa ny tratrevatreva tany amin'ny antsana satria hoe nidiran'le demony le kisoa ry havana nidiran'ny demony le kisoa ary tena hoe tsy zakan'le kisoa zany hoe hitoeran'le demony zany dia alohan'le kisoa nivarina tany akady alohan'le kisoa maty ry havana zany zavatra mitranga eto amin'ity tantara ity ilazana amintsika hoe tena misy zany demony zany ary misaotra ny tompo mampatsiahtsika an'izany persona izy tonga izy hampahory izy ary tady fomba sy fotoana hidirana ao amin'ny olona anankiray anaovana ny asa matiny asa fampahoriana asa-pahafatesana ry havana zay ny fahamarinana voalohany fahamarinana faharoa dia zao ny demony dia manajamba sain'ny olona ny devoly dia manajamba sain'ny olona ozy izy ny andininy fa 7:30 ary ny olona rehetra tany amin'ny tanyny Gerasena manodidina dia nangataka an' Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy ary Jesosy niondrana atsambokely ka niverina ozy izy tsika le fahamarinana jereny dia hoe manajamba saina ny sain'ny olona demony ry havanao ozy izy ny texte nyvakina teo hoe raiky tahotra
raiky tahotra indrindra ny olona rehetra tao an-tanàna, raiky tahotra indrindra. Raha ny normalina angery havany nahitanyio lehilahy hoe demoniaka sitrana afaka mitafy lamba normalina mipetraka arisaina ka mipetraka eo akaikin'i Jesosy io, normalement nge le olona tokony hitolagaga dia tokony hoe hidera sy hankalaza ny herin'i Jesosy zany tokony izy, tsy nisy naharay azy. Tantarain'ny soratra masina hoe nisy ny tomany ranomasom-pifaliana, ranomasom-pamonjena, tsy nisy an'izany teo, fa raiky tahotra indrindra ny olona. Raiky tahotra naninona? Nampatahotra ny olona nahitan'i Jesosy nandresin'ny démonie. Nampatahotra ny olona nahitan'i Jesosy nandresin'ny démonie sy ny fanahy ratsy. Nampatahotra ny olona nahita le demoniaka sitrana. Ry havano, ny devoly no tsy faly amin'ny zavatra tsara soa ohatran'ny zavatra hitantsika eto. Ny devoly no tsy faly amin'izany. Zany hoe matoa reto olona reto raiky tahotra. Ary indramiko ny tenin'ny tompoko la pasteur Rakotondrainy Johnson, dogmatisiana nananzenina izy azy zany teto amin'ny FJKM, mpampianatra mpiandry. Ozy izy hoe rehefa manazava hoe ny devoly ihany no faly amin'izao zavatra zao. Amin'izany hoe ny devoly ihany no tsy faly azafady, ny devoly ihany no tsy faly amin'izao famonjena zao. Dia ozy izy misy fanahy ozy izy karazan'ilay tao amin'ity lehilahy ty am'retolona salama ireto. Ozy izy hoe misy fanahy karazan'ilay tao amin'ity lehilahy ty am'retolona tao salama ireto. Ary zany no maraiky tahotra azy. Fa maninona izy ny raiky tahotra? Misy an'le fanahy ao aminy ry havano. Ary hitany hoe mahita faisana. Ho ihany pasteur Rakotondrainy, hitany hoe mahita faisana le mpanjaka sy le tompon'ireo fanahy reo. Dia raiky tahotra izy. Raiky tahotra izy. Ary zany no mahatonga azy ireo ny fony. Zany no mahatonga azy ireo nangataka. Zany no mahatonga azy ireo ny supplier an' Jesosy hoe mba hiala. Fa manakotaba ny tany, manakotaba tany. Ary zay le hoe fanajambana ny saina ataon'ny devoly ry havano. Jesosy tonga androaka ny fanahy ratsy, izy ndray noroahany izy mpiray tanàna. Jamba ireo, jamba reo. Jamba izy nefa tsy mila mpamonjy. Fa tena hoe aleo ny very mandrakizay. Jamba izy ireo, alohan'izy reto ny fijalian'le demoniaka. Jamba izy ireo, alohan'ireo le kisoro arivo, zay hoe mariky ny falitoana sy ny fahaverezana, fahavetavetana teo amin'ny Jiosy ry havana. Aleo ry zareo zany. Aleo ry zareo tompontsoa arabola azo amin'ireo kisoro arivo ireo. Aleo ry zareo vola sy arena maloto azo amin'ireo kisoro. Zay le fanjambana ara-tsaina ry havana. Ary ho an'ny olona toy ny eto amin'ity tanàna ity, Jesosy tena hoe manova zavatra. Fa zao Jesosy mitondra fanafahana mampikorotana ny fiainany, ary Jesosy mitondra fanafahana mavery harena. Tsy mila izany ny olona sy ajambain'ny Satana ry havana. Kanefa fahaverezana mandrakizay, fahaverezana mandrakizay ny tambon'izany. Asain'ny tompo mandiny teny isika hoe ambarao ny fanafahanao amin'ny tompo alohan'izay arak'le vavaka teo hoe efa tena afaka venao amin'ny asan'ny demony, efa tena afaka venao amin'izany fahajamban'ny saina izany.
ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia izao manafaka amin'ny asany devoly ao amin'ny ankonana ny tompo manafaka amin'ny asany devoly ao amin'ny ankonana ny tompo hoy ny andiny fa 7:30 ary ny lehilahy zay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy nefa nampodiany Jesosy ka nataony hoe mody ihany any tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Irahan Jesosy ty lehilahy ty hanambara amin'ny ankonany ny famonjena nataony taminy. Rehefa mitentsika ry havana hoe manafaka amin'ny asany devoly eo amin'ny ankonana ny tompo, hitantsika tsara vao manomboka amin'ny baiboly fa ny ankonana nge ny lasibatry ny devoly voalohany ny ankonany no ny afitsiko ny devoly ry havana no nahatonga ny mpivady voalohany ny sarantsaina no ny afitsiky ny devoly ry havana no nahatonga ny zanany ny rahalahy mamono ny rahalahy satria rehefa nalainy devoly fanahy Eva ry havana Adama vadiny Adama loha tsy nahatohatra ny Eva zay mpitondra tenin'ny devoly tamin'ny fotoana io zany hoe le loham-pianakaviana no tsy nijoro ry havana ary eto koa ry havana mbola lehilahy no nasiany devoly lehilahy no nasiany demonia ary lehilahy no nafahany Jesosy ary dia asainy nijoro vavolombelona any amin'ny ankonany. Ty lehilahy ty nahita ny herin'i Jesosy fahefany amin'ny fanaratsy nahita ny fitiavany azy ny fahasoavany taminy dia nangataka izy hoe mba hitoetra eo aminy hitoetra eo atongony satria eo no nahitany fitsaharana ary satry ny raha mba hoe anatin'ny ekipan'i Jesosy izy hoe andeha hitory filazantsara tsy nahavelany Jesosy ry havana tsy nahavelany Jesosy fa ny rahany ho any amin'ny ankonany. Inona ny tiany soratra masiny ambara amintsika ny tsy famonjena ho an'ny olon-tokana ry havana no kendren'i Jesosy ataon'i Jesosy tsy fanafahana olon-tokana fa famonjena mahatratra ny ankonana ary rehefa tratra le ankonana dia famonjena mahatratra le fiarahamonina manodidina an'io ankonana io. Zany no hita eto amin'ny andininy fa 7:30 ry havana azo lazaina hoe mora ny mitoriteny any ivelany amin'ny olona tsy fantatra fa sarotra mitoriteny amin'ny ankonana sarotra mitoriteny amin'ny olona tena mahafantatra ny toetranao ary mahafantatra amin'ny antsipriany ry havana fa zany indrindra ny programan'ny tompo tiany Jesosy ho hitany ankonany ny famonjena mahagaga zay azony ty lehilahy ty tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary alay sary an-tsaina nge ry havana zavatra mety nitranga tao amin'io ankonana io ary za milaza fa mbola maro ny ankonana mbola todo zavatra tahak'izao ry havana. Vao nanomboka nanan-kery tao amin'ity lehilahy ty ny fanaratsy dia efa nanomboka hafahafa fihetsika izy hafahafa fiteny izy hafahafa fiakanjo izy manomboka manakirotarotana ny zavatra ao an-trano izy mety efa hafahafa fijeran'ny ankonany ary matetika ry havana ny olona démonisé dia mitoetra amin'ny lotsy amin'ny favoretrano mety zany ty lehilahy ty hafahafa ny akanjo amin'ny farany moa izy dia teny hoe nampitanjahan'le fanahy mihitsy farany dia nandao le trano nakeny am-pasana nitoetra tany am-pasana averiny Jesosy ao amin'ny ankonany ty lehilahy ty ry havana ary le izy le hoe nitanjaka tany am-pendohan'le tantara ankehitriny dia hoe mitafy lamba le lehilahy maherisetra ny fatorana tamin'ny rojo ankehitriny dia mipetraka amin'ny lamina eo amin'ny tongotra Jesosy
le adala no ny seriny demony tao aminy ary saina miverina saina ankehitriny. Ary rehefa mitentsika famonjena sy fanafana mahatratra ny ankonana, inona ry havana fa fahitana ny fiovana teo amin'io lehilahy io dia tena hoe fanafody lehibe, fanafody lehibe ho an'ny ankonany, ary koa fitaomana ny ankonany ho amin'ny finoana marina, ho amin'ny finoana mahafonjy. Ry havanao te hijery zay asan'ny demony ao amin'ny ankonanao Jesosy anio, indrindra eo amintsika lehilahy loham-pianakaviana na ho loham-pianakaviana. Ry havanao tena misy zany hoe devoly, tena misy zany hoe demony. Ary raha ianao zay mihaino eto misainany hoe tsy misy pastera zany devoly tsy misy pastera zany demony zany milaza aminao amin'ny anaran'ny tompo, fa ny mahatonga anao tsy ny fisian'ny devoly dia satria tsy mino an'Andriamanitra tsotra zao ianao. Satria mazava ny tenin'ny soratra masina hoe zao no nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Jaona voalohany 3:4. Ilaina ry havana ny psikiatra, ilaina ny psikiatra. Fa zao psikiatra manampy antsika amin'ny diagnostika, manampy fotsiny amin'ny diagnostika, fa tsy mahafaka fanaraty zany izy, tsy maharoaka demoni zany izy, fa Jesosy ihany ry havana no manafaka sy manasitrana. Ny tompo ry havana amindra fo aminao, ahatonga sainanao amin'izany hoe asan'ny demony zany, ary ampandiny tenanao ny amin'izay hoe asan'ny demony ao aminao. Fa mazava ny teny fampietreretana nataon'ny Petera hoe tandremo ange fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tady zay arapana, mandehandeha izy mitady zay arapana, mandehandeha izy mitady zay varavarana ao amin'ny fiainantsika navelantsika hisokatra hidirana, mitady zay varavarana sokafantsika hidirana. Ry havanao apetrehitra antsika mba samy ho mailo amin'izany hoe fisian'ny asan'ny demony zany isika, ary rehefa hitantsika zany hoe asan'ny demony zany dia tsy ataontsika fomba fotsiny, fa tena hoe inontsika ary ho raisintsika ho fediana ara-panahy lay fiteny sy lay fomba manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompony hery sy ny fahefana rehetra mandidy anao asatana, mandroaka anao asatana, tsy hananan-tsara ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainan'ny ankonako, ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Iaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra indrindranao izahay no ny amin'ny hafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao, mba hisainanay ny amin'ny fiatrehanay ny fiainana sy no avinay. Manontany anay ianao hoe
efa afaka tamin'ny demony tokoa ve izahay? Tompo, fantatray fa tsy afaka mandresy an'ny Satana izahay sy ny miaramilany, fa ianao rery ihany no afaka manafaka anay, koa mitodika aminao izay Tompo, manetitra tena eo anatrehanao ankehitriny, manantona anao amin'ny fanetretena tanteraka Tompo. Mifona aminao zay amin'izay mety ho fifanarahana, fifamatorana tamin'ny demony sy miaramilany hatramin'izay. Ndreto izay miaikena eo anatrehanao Tompo, ny amin'ny fahalemenay sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Fa izahay dia mihevitra ho mahafantatra anao Jesoa, kanefa tsy miova ihany koa ny fiainanay. Izany indrindra no anantonana ianao fa mpanafaka ianao Tompo, ary ny raha nososarbidy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka manadio anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ndeto ihany koa izay Tompo miaika eo anatrehanao fa manajamba ny sainay ny devoly, fa ianao Jesoa irery ihany no mitondra fanafahana, koa miandrandranao izay. Afao izay Tompo, vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena. Mangataka aminao izay Tompo, afao ihany koa ny ankonanay tsy raray avy noho ny amin'ny famonjena vitanao. Fa voniny izay ny joro vavolombelonao ao anatin'ny ankonanay, fa mpanafaka ianao, mpamonjy ianao, mahagaga ianao. Jereo manokana ny fiainanay Tompo, izay rehetra mety tsy hitan'ny olona fa hitanao Andriamanitra, ka mbola mifanohitra amin'ny sitraponao. Izay mety ho fifamatorana miafina rehetra dia mangataka mba ho tapatapahinao izany Jesoa Tompo, satria mpanafaka ianao, mpanadio ary mpamindra fo ianao. Misaotranao izay noho ny amin'ny famelan-keloka izay raisina maimaimpona, noho ny amin'ny finoana ianao amin'izao ankehitriny izao. Misaotra Tompo. Ndeto ary izay matsiaro vita fihavanana aminao tanteraka, mivavaka ho anay tsy raray avy izay Jesoa Tompo. Ianao no ame anay tokoa ny finoana velona ao anatinay, asainy amijoro vavolombelona ao atokantrano ao. Fa ianao no manana ny famonjena mahagaga, afaka mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Meo anay ny tanjam-pinoana ny fahasahiana ho mpitoro ny filazantsara tokoa ao an-trano ao, eo amin'ny fiarahamonina misy anay noho ny fitiavanao. Mitondra-bavaka eo anatrehanao izay ny ankonana tsy raray avy. Eny, amin'izao vanim-potoana farany izao indrindra no iseho ny herin'ny Satana. Arovy izay matoky anao Jesoa Tompo, ambino izay matoky anao, taio izay matoky anao. Mivavaka aminao izay ho andreo olona ao anatin'ny olana sarobahana, fa fantatray fa manana ny hevitra izay iverana anay tokoa ianao. Mitondra-bavaka ihany koa ireo tokantrano izay ao anatin'ny fahasahirana natanteraka amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Tompo Andriamanitra io, ianao no mamelona anay, manisy fanantenana ao anatinay ny amin'ny hoavinay, koa matoky anao izay. Mitondra-bavaka izay ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina izay anomananao ny miaramilanao Tompo, hirotsaka eny an-tanimbolinao, hitory ny filazantsara. Mitondra-bavaka izay ho an'ny mpiandraikitra rehetra ao anatin'izany sehatra izany, ianao no anorina feno mba olona matoky anao ary olona ambininao izy ireo. Jereo ny mpianatra sy ny mpiomana rehetra ho amin'ny fahavonona tokoa, ho amin'ny fanomponanao, ka hanambara ny famonjena sy ny fanafahana izay fanataonao teo amin'ny fiainany. Mitondra-bavaka ihany koa izahay Tompo ho an'ny toeram-panomanana mpampianatra eo anivon'ny sahany FJKM. Fa izany mpampianatra izany no hitondra siana be, hikolokolo ireo zaza sy tanora mba ho avy tokoa, ho avy ny firenena, mba ahatoky anao hijoro vavolombelonao. Tompo Andriamanitra io, eo mba ny fahasoavanao ihany koa no anakinanay ny korala mitambatra
eto amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ianao no nanorina izany sehatra izany ho siam-pitezana ho fahafantarana ianaranao mba hanambara ny famonjena vitanao sy ny fahafahana izay efa nentinao. Mitondra-bavaka ny tompona ndraikitra rehetra eo anivon'ny korala mitambatra izahay Tompo, mba ianao no hanolo-tsaina ampahery anohana raha misy ny sarotra izay tsy maintsy atrehana dia ianao no ampahery, ianao no ametraka ny fikasana ary antanteraka ny fanaovana ho fanatanterahana ny sitraponao. Hitanao ihany koa Tompo ny zava-misy eo amin'ny firenenay fa betsaka no nindao sy ny fahafatesana ny amin'ny valana retina koronavirus, kanefa fantatray fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa ianao Andriamanitra izay efa nandresy ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Mitondra-bavaka ny fianakaviana sy ireo namana rehetra izay nisy ny fahabangana izay. Andriamanitra mamelona ny fanantenana izy ireo ianao, ampiorina indray ny finoany Tompo, ka tsy hiala aminao fa hanorina ny fanantenana aminao. Mitondra-bavaka izay Tompo ho an'ny firenena malagasy. Miangavy ianao izay, mitalao aminao izay, vonjeo izay Tompo ny amin'ny zava-misy ankehitriny izay tsy ahitana vahaolana amin'ny maha-olombelona, fa ianao kosa dia manana ny hevitra rehetra izay ahafahanay miala amin'izao zava-misy sy krizy izao. Mitondra-bavaka ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanapa-kevitra rehetra izay, mba nitolo-tsaina avy aminao fanahy masina tokoa no raisin'izy ireo ahafahanay mandresy izao aretina izao noho ny amin'ny anaranao rery ihany. Izany sy rehetra mahasoanay dia ankinay aminao Tompo, fa fantatray fa malala izay mahasoanay mihoatra noho izay eritreretinay ianao. Fa afarananay kosa ny vavakay amin'ny nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo ny anasaza ho anay ary mamela ny lokay, tahaka ny namenay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana zao fotoana zao sika ry havana ao amin'ny firana FFPM ny laharan-kira fa 720 518 ny andiny voalohany sy faharoa rehefa vita ny asako ety, ary aorian'ny tsodrano ny andininy fahatelo amin'izany hery izany mitsangansika manao izany hery izany ry havana. Rehefa taoko veloma
tanteraka aminareo anie nitsotra ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomeno fiadanana. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka manginsika mbola misaotra n'Andriamanitra riavana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.